Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary am-pifaliana lehibe no iarako aminao eto indray ary ny ampahirizako anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay hitanao ato amin'ny Isaia 7:20 dia ny 1 ka hatramin'ny 5 dia voalohany indrindra Andriamanitra milaza hoe aza matahotra ary manaraka izany izy dia miteny hoe raha mitandrano ianao dia momba anao raha mitaniona ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky afo ianao dia tsy homay ary tsy hirehitra aminao ny lelafo. Izany rehetrarehetra izany ry hava-malala dia manam-pirofo aminao fa Andriamanitra dia momba anao. Ninona ady sarotra, ninona zavatra mety zavatsarotra izay eritreretinao mihitsy fa toy ny afo mandoro anao dia tsy natao hahafaty anao izany ary tadidio tsara fa momba anao Andriamanitra ary natao tsy hanafitra anao izany satria Andriamanitra dia momba anao ary tsy mamela anao irery manoloana izany rehetrarehetra izany, matokia azy hatrany ary aza matahotra.